Fifaliana indray ry avana malala no ahafahana miaona aminareo amin'ity androany ity. Nomen'Andriamanitra tombontsoa loatra isika ka no velominy nomeny tombo mpiainana feno fifaliana. Ka dia tafahoana ito isika amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, arabaina ny ray aman-dreny, ny tanora, ny ankizy, samy ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra mandritry ny fiainana rehetra ny ka ny lalam-piainana indrindra dia ho tontosain'ny fanatrehan'Andriamanitra. Iaraka hivavaka isika mialohan'ny anadiaditsika ny tenin'Andriamanitra indray. Be fitiavana indrindra ianao ry Andriamanitra io, satria mikarakara anay sy manome anay tombo-potoana mba hiankohofana sy hiderana anao ny amin'ny fiainanay rehetra. Midera sy misaotra anao zay satria zava-dehibe izany, ary amin'ity androany ity dia indreto izahay miaraka maneho ny tsy fahatanterahanay. Mamelany eloka iray malalo ary mamindrafo aminay mba ho isan'ny mpanompo velona voazaha toetra izahay hanana ny tena toetra anao. Manatrehary ny fotoana rehetra zay olanianay amin'ny fanadiadiana ny teninao amin'ity androany ity. Ho vatsim-panahy velona, ho tompontsoa feno fitahiana ho anay anie ny fiarahana aminao amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Fiangonana manana tanjona, satria ny resaka isika ny amin'ny hoe fifaliana ao anatin'ny fiangonana mandritra ny herinandro. Efa nisy dinika nataontsika nandritra ny andro vitsivitsy zay fa amin'ity androany ity dia ny hoe fiangonana manana tanjona ny fiangonana. Io no endrim-pifaliana vaovao. Misy manampaizana anankiray milaza ny hoe ny olona anankiray tsy manana tanjona dia ny olona farahidiny indrindra, ary hoe verina fa isan'ny olona dala aza satria zay tsy ny lohany no izorany. Mety misy angamba amintsika no tsy dia manana tanjona satria efa heveriny fa mirindra sy tonga lafatra ny lalam-piainany. Ny vola ve tsy efa nanany, ny trano ve tsy efa nanany, ireo ezaka rehetra atao maha-olombelona ve tsy efa eo am-pelantanany. Inona tsony moa zany no ataony? Dia manomboka tsy manana tanjona. Eo indrindra isika no eritreritra ny hoe manahoana tokoa moa ny fiangonana tsy manana tanjona. Ilay olona no volavolain'Andriamanitra hanana ny toetra an'Andriamanitra, kanefa tsy mivelona amin'ny tanjona zay tokony ho marika kendrena izorana amin'ny lalam-piainana tsara. Io no mahasamihafa ny olombelona, mahasamihafa ihany koa no mahazanak'Andriamanitra. Rehefa ny olona anankiray mizotra ao anatin'ny fiangonana ny tsy manana tanjona ary fiangonana malala, dia mora ailangilan'ny fahavalo. Satana mihitsy no mandrendrika azy amin'ny fomba rehetra, ka dia tsy manan-katolotra izy, tsy manana hery hoentina hisedra ny toe-javatra rehetra. Misy lehilahy anankiray kilemaina, anisan'ny mahatohina ity fihetsika ity. Tohina mahontsa ny tinam-bara, satria any amin'ny 2 kilometatra no lalana izorany raha ho any am-piangonana izy. Kilemaina izy kanefa manana an'ireny seza misy kodiarana ireny. Dia miakatra amin'iny izy, mipetraka eo ambonin'iny izy. Dia tonga any am-piangonana. Ary rehefa tonga any am-piangonana dia mahagaga fa izy ny tonga voalohany ao anatin'ny fiangonana. Mipetraka amin'ny fanontaniana manao hoe ny olona manan-tongotra sy manana fiara indray no tara fidirana amin'Andriamanitra. Tsy zavatra vao indray mandeha no nanaovany ity lehilahy anankiray kilemaina ity an'izany andrany izany, fa isaky ny fe-potoana rehetra, isan-tsabata, dia manao an'izany dia izany izy. Ary mifanena amin'ny olona maromaro, dia manontany azy reto olona reto manao hoe aiza izy zany, dia miteny izy manao hoe ho any am-piangonana. Ary dia mifampibitsibitsika ny ray aman-dreny sy ny zanaka
de mahagaga fa de izy ve de ho tonga any am-piangonana nefa jereo ny toetrany ny toerana misy azy de hoy ny sasany hoe raha iza manana toerana ohatran'iny inona tsy ny andehanako any fa ambony loatra ity toe-tsaina sy toe-panahiny ity lehilahy ity ka dia mahavita ezaka tsy vita ny olombelona ara-dalàna indray andro rehefa nympitalalana ity lehilahy manan-kilema de ny voadonany ny fiara ary de nipitika tery ary simba ilay kodiarana soa fa mbola afaka miresaka iza moa ianao de io ty manan-kilema ity zao no anarako ary hita mihitsy fa fahadison'ilay fiara no nandona azy rehefa taorian'izay de izao satria simba ny kodiarana no van'Andriamanitra ny toe-pony ity sofera ka dia nanome azy fiara vaovao anankiray mba hoentiny vavaka tsy tonga ny vavaka ity rangahy ity tamin'ny ity indray mitoraka ity ary gaga ny rehetra narary angamby izy ary de tena izay tokoa narary izy fa ny sabata manaraka de nahagaga ny maro fa fiara vaovao no entin'izany lehilahy izany ny miara-dalana amin'Andriamanitra ny manana tanjona araka an'Andriamanitra dia hovan'Andriamanitra amin'ny fomba fietsika sy fomba fiaina koa seza roulante no nizorana fa izay de fiara vaovao kosa ankehitriny teo dia nanompoka nijery ny rehetra hoe manam-bola loatra ity lehilahy ity teo ity rangahy manan-kireva manao tsy manam-bola fa rehefa Andriamanitra no mikasika riavana malala manamboatra ny toe-javatra satria ny fiangonana manana tanjona ny mambry ny fiangonana manana tanjona ny tanjony ity lehilahy ity de izao tsy hisaraka amin'Andriamanitra mandrakizay ary rehefa novelombelomo ny finoany zany fahatokiana izany de nomen'Andriamanitra fahafampo eo amin'ny fiainana feno izy ao amin'ny Timoty voalohany toko fahatelo andiny fadimy folo de mivaky toy izao ry havana malala ao amin'ny Timoty voalohany toko fahatelo ka ny andiny fadimy folo de mivaky toy izao ary raha tratra ela aho dia ny ahafantaranao zay fitondrantena mety atao ho antranon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona sady andry sy fiorenan'ny fahamarinana raha tratra ela aho dia tsara ny ahafantaranao ny tena toetra tian'Andriamanitra atao ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana rehefa tafiditra ho isan'ny zanak'Andriamanitra rehefa tafiditra ho isan'ny mpanompon'Andriamanitra rehefa tafiditra ihany koa isan'ny olombonjena isika de manana tanjona zay tsy azo resena tsy azo toaina na dia tsy afaka mamindra aza ny tongotra dia manana ezaka mandrakariva hoe ino anao ataoko mba ho tonga any am-piangonana na dia mahantra aza isika de manana ezaka hoe inona ny tsy maintsy ataoko mba hiaonako amin'i Jesosy Kristy io mantsy ny tanjona izay mahatonga ny fiainan'ny tsiraray avy hanana tombam-bidy eo anatrehan'Andriamanitra ary zay no mahatonga ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana ialantsiny raha somary mivantana ny fanambarana eto amin'ity androany ity fa tian'Andriamanitra anao fanandramana isika matoa lalovana fitsapana matoa sahirana eo amin'ny sehatra anankiray ngamba ny sasany sahirana ara-bola ny sasany ray sahirana ara-kevitra ny sasany ray sahirana ara-pianakaviana ny sasany sahirana ara-pianarana de tian'Andriamanitra anao fanandramana ianao fanandramana isika ary rehefa tafahoatra izany dikana izany ry mpiaino malala dia isy fanomezan-tsoa manokana mihitsy homen'Andriamanitra ho fanohanana satria manana tanjona ianao ny fanandramana zany de examen ry havana malala
izaho sy anao dia tsy maintsy manao lazaadiny eo anatrehan' jesosy kristy eo amin'nyity finoana ataoko ity, eo amin'ity sekoly iarahako amin'i jesosy ity. Tsy maintsy mandalo examen isika, tsy maintsy mandalo fitsapana izaho sy anao. Ary rehefa mahomby amin'ny alalan'ny fitsapana, inona ny tsy maintsy hoaranao ahomby azanao an'izany fitsapana izany dia andresy isika. Ny tsy miala eo an-tokoana an'Andriamanitra mihitsy ny zava-dehibe. Tena ilain'ny kristianina tokoa ny fandehanana any am-piangonana ary havana malala. Mila fanohanana avy amin'ny hafa mantsy isika samy isika dia mila fanohanana mba te hiazona ny finoantsika sy velona hitombo, velona dia mitombo. Ny zavatra magaga amin'ireny olona tratran'ny klema ireny dia izao, indrindra fa ireny mandeha amin'ny seza misy kodiarana, satria tsy miasa ny tongotra dia miamfintana dia mifintana dia mifintana kely. Fa ny sandro kosa rehefa miasa dia miangeza, lasa ohatra ny abeana fe aza ny sandriny sasany. Zany hoe ny fampiasana ny vatana manoloana ny tanjona kendrena dia tian'Andriamanitra mihitsy. Inona no anananao manoloana ny examen izay tian'Andriamanitra atao aminao? Ampiasao zany, fa dia hita mihitsy fa ho kolokoloin'Andriamanitra ao amin'izany isika. Ny karazan'olona izay tsy mety manao examen dia miala andaharana. Tsy tonga mivavaka izy rehefa tonga ny fotoana handehanana any am-piangonana. Ary na ao anatin'ny fiangonana aza ny alalana ny olona miemotra nge, alalana ny olona tsy mavitrike, dia tombano tsara fa na ny hira ao am-piangonana aza tsy ataony akory. Ny alalana ny olona miemotra dia asaina hivavaka izy dia za tsy afaka an'izany. Nefa olona mahay mivavaka zao. Iresaka amin'Andriamanitra aza dia mampalaina azy fa nahy manahoana rery havana malala no ao amin'izany tenako izany raha izany tratran'izany. Miemotra azy satria tsy vonona ny ara-dia amin'Andriamanitra. Ry havana malala, be dia be ny endriky ny fiemorana hita ao anatin'ny fiangonana. Ireo izay tsy mahita fifaliana moa izany, mivindavinda rehefa mifanatritava amin'ny namana sy ny sakaiza. Ary rehefa tafahoana amin'ny sarababem-bahoaka mifanandrify amin'ny zavatra tokony hanehoana fifaliana dia ohatrany tsy ahitana an'izany. Ry fiangonana malalo, misy fanahy ny fahavalo izay mifantoka ao anatiko na ao anatinao. Tian'Andriamanitra hitsy zany, tian'Andriamanitra ho resentsika zany, satria ny fiangonana no ohatra ny fahasoavan'Andriamanitra izay azo nomena ny mpanota. Tsy misy toerana tsara noho ny fiangonana. Aoka ho resy lahatra amin'izany isika. Na dia tsara kalitao loatra manahoana aza ny tranonenanao, fa ny kalitaon'ny fahasoavana omen'ny fiangonana tsy vitan'ny ao an-tranonao. Fanandramana anankiray nataon'ity tovolahy anankiray ity izay efa nilaozan'ny ray aman-dreniny, maty ny ray aman-dreniny, ny mpiray-tampo ihany koa maty noho ny horonon-tany, noho ny toe-javatra maro samihafa, dia tsy nanana hery izy afa-tsy ny fifikirana tao an-tranon'Andriamanitra. Makao am-piangonana, isaky ny maraina dia mangataka ny lakile amin'ny mpitandrina mba andoalehany hivavaka ao anatin'ny fiangonana. Sambatra lahy loatra ity tovolahy ity. Nataony fahazarany isan'andro izany. Efa tonga ny fotoana nambadiny, efa tonga ny fotoana niterahany, rehefa tonga ny fotoana izay hanehoan'Andriamanitra ny fahalebiazany eo amin'ny sehatra rehetra. Akory ny agagana, fa ezaka tsy vitan'ny olombelona rehetra vitan'izany lehilahy izany. Ary be dia be aza ny tolagaga hoe inona loatra ny tsy ambaratelonao, satria na ny zanaky ny mpanan-karena aza, na ny zanaky ny toy izany sy toy izao, tsy nahavita mihitsy izao ezaka nataonao izao. Zavatra tsy vitan'olombelona. Toy izy hoe tsy manana, za nge tsy manana dada intsony.
za nge tsy manana zanaka intsony tsy manana piraitapoe fa izao lay ray any an-danitra no raiko tsy maintsy miresaka aminy isan'andro aho tsy maintsy miteny aminy aho ny etaetako rehetra dia aborako eo aminy ary tamin'ny voalohany aza dia ohatrany mandalo fotsiny hoe miteny rery aho kanefa tsisy mamaly fa taty aoriana kosa dia tsapako fa amin'ny alalan'ny feoferitrretako no hitariany aho amin'ny sehampiainana maro samihafa indro fa tafajoro ankehitriny lehilahy manana ny maizy azy no neran'andriamanitra tokoa ny fahabangana tamin'ny fotoana lasa rehetra nanana tokantrano vanona nanana ny maizy azy nanana fianakaviana feno de feno ary dia niteraka be dehibe izy ho fanomezam-boninahitra an'andriamanitra ry havana malala tsy maintsy manao examen isika tsy maintsy manao andrana isika manoloana ny zavatra izay miatra eo amintsika eo amin'ny fiainana fanandramana izay sarotra izay sedraina dia tsy maintsy io no andrana izay tsy maintsy anehoantsika ny finoantsika aza miraviravy tanana mihitsy ka ilazany hoe andositra an'andriamanitra noho ny tsy fahazahoana antoka ity lalana ity fa arakarak'izay indrindra no tsirotsahany fahasoavana andriamanitra amintsika ho toa amintsika ne ny fikasan'andriamanitra afeno ny ilaintsika ne ity andriamanitra ny fiadanana ity ka dia hitondra tena toy ny zanak'andriamanitra mandrakariva isika andriamanitra ny fahasoavana omba antsika amen ry andriamanitra izay tsara sy masina indrindra any an-danitro mientanentana ny fonay te hanao fanandramana tamin'ity androany ity satria mandalo zavatsarotra kanefa vao mainka mitsoka anao vao mainka mandositra ny tavanao hay nanomboka androany dia fantatray fa fanamby lehibe zany tsy maintsy ho resena sy ho porifoina fa zanakao izahay ary zany maro-pandresena izany no tianao isaloranay dia ny ankehitriny satria io no fifaliana ao anatin'ny mahazanaky ny fiangonana mety izy hitoetra ao anatinay mety izy hitoetra amin'ireo manana olana sarobana ihany koa ankehitriny anome azy ireo ny fahafahampony fanatrehana ka dia ho tontosantsakany sy andavany ny sitraponao mandritry ny andro mpiainany raha ho avy ianao Jesosy Kristy dia andova satroboninahitry ny fiainana ny tsiraray avy aminay ny anaranao Jesosy io amen feno de feno ny fifaliana amin'ity androany ity ry havana malala ny araka ny anatra teto isika ny fanirinay sy ny fitiavanay dia ny atonga antsika hanana fitahiana manokana zay avy amin'andriamanitra mandritry ny andro mpiainana rehetra ny fahasoavan'andriamanitra ny eo amintsika tsiraray avy mandra-peona ary mandra-pitafa indray